Ivadika lafim-baovao hafa isika mahakasika kosa ny fitrandrahana antsokosoko ireo rem-pirenena tsy Madagasikara irery ihany fa saika ny firenena rehetra moa dia voakasika izy ity avokoa izay fitrandrahana antsokosoko ny rem-pirenena izay. Nisy ary noho izay ny fanolorana volavolan-dalàna ho fiadiana amin'ireo eloka bevava iraisam-pirenena izay natolotry ny ministeran'ny fitsarana tamin'ity androany ity. Anisany mahazo vahana iran'izao tontolo izao ny fisiana firaisana tsombakomba eo amin'ny fanatanterahana asa maloto sy trafika samihafa. Anisany voakasika izy ireo isika eto Madagasikara raha tsy teny afa-tsy ny fitrandrahana antsokosoko andrameny entina iadiana ny eloka bevava iraisam-pirenena dia nanolotra volavolan-dalàna ny ministeran'ny fitsarana. Ny mahazava-dehibe azy zany dia mba hafana manenjika ny olona nanao eloka bevava na dia ohatra hoe any ivelany ihany izy, satria rehefa manana an'iny tsika dia misy koa firenena hafa izay nanao sonia ilay fanarany resam-pirenena momba ny fanenjena ireny crime transnational organisé ireny, dia mahamoramora kokoa ny fanaovana fanenjena ny voapanga zany raha ohatra ka teto Madagasikara ilay hoe olona nanao ny eloka dia mandositra any ivelany ihany dia azo angatana fiaraha-miasa zany ny firenena izay nanao sonian'iny fanarana iny koa ka mialokalofa ilay olona nanao an'ilay eloka. Izy zany ny atao hoe impunité fa taloha zany hoe mitsoaka ilay olona dia tsy hita ny fa ny zavatra ao zany dia misy ny atao hoe entraide judiciaire, misy koa ny hoe coopération judiciaire, afaka mangataka fiaraha-miasa amin'ilay firenena nialokalofa nantsiran'ilay olona nanao ny eloka zany itsika eto Madagasikara raha toka latsoma tsara ny texte. Dia ny any ivelany ihany koa raha misy avy any aminy ihany ka manana fifandraisana amintsika amin'izay hoe coopération judiciaire zay dia afaka mitaky aty amintsika koa izy misy olona inenjenay aty dia lasa any aminareo any izy mialokaloka any ity ny anarany reto rombazy dia azo ny aty Madagasikara tokoa zany no manampy ihany amin'ny alalan'ny fanaovana fanadidinan'ilay olona na koa ary angatany zareo hoe avereno aty aminay ilay olona fa nanao eloka taty aminay dia azo atao izay zavatra izay amin'ny alalan'ny fisian'iny texte iny. Tafiditra ao anatin'ny ady amin'ny trafika samihafa ny famotsim-bola ary ny ady amin'ny fampiroroana ny volavolan-dalàna izay narosin'ny ministeran'ny fitsarana, volavolan-dalàna izay hodinihana tsy ho ela eo anivon'ny antenimera-pirenena.